Marias Kambana. Nosoratany Élisée Romuald. Ary mampionona Erlanto Rakotomalala. Olona ravaka Ary Liva ny volatiana Rajoelsoa no anome aina ny tantara. Nandray feo Dezy nanatotosy miaro fi Marias Kambana. sambatra tena sambatra avo ny lanitra ka tsy takatro sotran'Andriamanitra. Malala andro sambatra loatra ho antsika ny masoandro androany, andro madera, andro volamena, andro ray toazato, andro tsy hitako tsony izay lazana azy tena. Ary inona indray ty toromaso maraina be ty? Voazy amin'izay ala fa efa atoandro nge ny andro e. Oe fa misy inona ry dada? Tabaka tampoka kay le izy teo le ty e. Andana mihitsy areo lahy manasa tarera tsy teo adalain'ny toromaso eo foana. Jereo mbola tsy tonga tsaina foana hatramin'izao. Mampiomea mihitsy le zalatika. Ay ve dada manahoana dada? Fa ho everina lafa izandray ary no anaitra ny lavo maraina eto. Anga misy afa-tsitsika sy alano ato an-trano. Tena miredy mihitsy anie le be toromaso ty e. Tamin'ny firin'izay zao lahy io natoroka. Tsy alina be tamin'ny 12 alina tanana any natory. Facebook ny raha izay. Eny Facebook teo ihany fa misy ketrika kely izay nataoko. Hono ary dada? Maninona mora mba mazavazava kely kosa voasokafana ny garazy? Na mbola kamo be zany? Fa anga moa rehefa mamoa an'la ohatran'izao dia hoe hiasa foana. Sady efa atoandro koa ange ho any andro e. Fa misy inona ankoatran'izay koa moa ry dada? Efa fotoana ny fialan-tsasatra anie izay zao ka inona indray ary no anarana anay vao maraina raha tsy kandro ao amin'ny garazy? Andana aloha asa zao ny tare, ha? Atsoa rehefa vonona fa misy resaka ataoko amin'ny lahy maika. Ay ve misy resaka e? Lazao ainga anary raha izany ko. Aleo aloha tonga saina tsara mihitsy alahy vao miresaka tsika, ha? Sao dia verinao fa nofy amatsy ny resantsika dia anahirana indray. Resaka matrodraikina ny fiainana mantsy zany ka mila atao tsara ny dinika. Ry dada koa raha nga be safary ny resaka. Maninona raha vetrany dia lazaina zao zany. Sao dia verina rehefa patory am-pitoerana ary aty. Arety raha nga ny kitay dia andao hiara-mindro dia eto ny dinidinika fa efa mampandrosofina sady efa liana te iainy koa. Nofinay ary efa tavaka tsy fidiny teoko maninona moa mbola tsy alefa ihany ny resaka e. Elahy ve moa tsy hanono foana raha mbola toromaso koa ny toromaso e. Tsy nofenofo zany ry dada fa tena hafa mihitsy anie e. Azy hitantarana zany aletsy fa enono resaka ravoniny elahy. Okey ary eno tsara ary tairo menanao ary dada. Mila manambady elahy. Ahoana tsara ry dada? Mahita vady ao ananga nareo? Aza taitra fa efa nahita matombo teny e. Ary efa vita resaka tamin'ilay tovovavy sy ny ray aman-dreniny mihitsy. Efa milamina, efa masaka, efa mangotrakotraka ny zavatra rehetra. Elahy sisa nandrasana. Dada, efa ela be ve ny nanomananareo an'izany zavatra zany? Fanapahan-kevitry lehibe zany ka azo antoka tsara e. Ary tena mamely tampoka ihany anie dada raha izany. Mbola misy omanana letsy fa aza mikorapaka. Zany hoe vady atolotra zany? Zany very dada tsy efa fomba taolo be mihitsy a. Dia tsy maintsy hoe anaiky an'izany very dada sa mba afaka mandaa? Ka tsy hanolo-baty mafananao mihitsy akory fa efa voadinika tsara ny amin'ny ray aman-dreniny sy ilay tovovavy. Aza ela fandinika fa zao
misafidiany lahy, andro sabotsy anankiray amin'ny volana ambony io anaovana ny raharaha. Ory dada, tena resaka matotra ve zany sa vazivazy aloha e? Tsy mivazivazy amin'ny lahy fa resaka tena izy io e, ary tsy maintsy atao mba hitsonjovana no avy ny lahy mihitsy zany. Malahelo mantsy ara mbola tratra ny nanjoa ahy ela. Oka marina ka, tena mbola tsy vonina amin'izany indray aloha raha izany ry dada. Tena marina e. Ka tsy vonina ahoana indray e. Alay visary an-tsaina nery dada fa hoady lavana anay ao an-trano raha amin'izao no manambady tokoa e. Tena miteny amin'ny lahy ry fa tovavy tsotra ane izany sady malemy fanahy e. Be fandeferana sy tia olona, tsy ady amin'ny lahy zany izy ary tsy anaran'ny lahy misarotra mihitsy. Eny e, na tsotra tahaka ninona azy izy, tsy ho zaka ny nahita mivoaka mandeha ampiaraka amin'ny sipako. Za koa nery dada efa fantatrao fa manana job e. Mesazy isan'andro, Facebook sy ny sisa. Tahaka ny tsapo ainsa ihany izany rabainina. Fa ela ty ve dia mbola tsy vonina hiala amin'izao rendrarendra rehetra zao foana e, ha? Sady zay fa miteny an'la foana hoe aza mba mianiany fiainany zany ho ah. Za nga mianiany e. Eno tsara, ny fitiavana ane ka tony ny afo e, ha? Raha lalovina mandoro, ampy zay miditra, mivonona anambady elahy, ampy zay. Tsy tiako hanana olana ara-tokantrano ohatray elahy ho ah. Averiko foana, izany no idirana amin'ity lalina ray ity. Azo? Ka za nefa nanontany any dada hoe inona ny tena nampisaraka anareo sineny mba hitandremako fa dada ane tsy mamaly mihitsy e. De nevitra hoe mbola tsy ampitraikefa tsara nga amin'ny dada tamin'izany de ngamba zany ny tonga de nampiakarany dada neny. Any ka de nalaky ny rodana avy eo. Ohatra ny asa rehetra ry dada, manao fizaran-draharaha aloha vao tena miasa. Efa hoe ny fanambadiana ho atsy trabinana ohatran'izany fa mila fahamatorana. Sady iza koa no anaiky anaovana fianarana asa fotsiny eo. De tsy pahana rehefa vita ny ilana azy. Olona manan-tsaina avokoa ry dada no tandanor'asany e. Samy manana ny fomba hitantanany azy ihany koa. Ilainy matoa ny sasany mandray mpianatra-draharaha. Tsy fanerena io ary tsy famitahana ihany koa e. Misy ny sasany mandray mpianatra-draharaha de ampidiry mpiasa raikitra rehefa maty aminy. Misy kosa ny sasany tsy mandray olona tsy ampitraikefa zany kosa e. Aza be fanoharana eo le tsy fa toizo ny resaka de milamina foana eo avy eo ah. Tena misesika mafy ty dady ty. Misy antony matoa izy manao an'izao. De eo ekeko tokoa ve. Tena sarotro ty raharaha ty ka. Aizany de anambady zato ve lary fa. Dada. Nahoana? Tena resy lahatra ve aloha ary dada fa tsy hanenenantsika izany fanapa-kevitra izany e. Tsy hanenenako mantsy. Efa miteny an'lahy fa tsy hisalasalana tsony zany. Raha izany no hitanao fa mety ry dada de anaiky ary aza omena tsina nefa raha tsy miraiky pity aminy a. To nampalahelo andray ty dada. Barerizy fa nanaiky tsy maintsy ajaiko ny afatra ry dada. Iza moa no malifaly anao raha tsy za ihany e. Kineny efa sambatra any atokantranony ihany. Nenan'Andrireny a? Ento aty ary le madinika any amineny any fa tsy misy vola madinika mihitsy andoavana volan'olona. Anga mbola tsy nalohan-dry le izy teo e. Alaiva ato anaty potsiko ato fa mavesatra be ty entana entiko ty de tsy misy akako azy. Ainga ndry fa maika le olona e. Ay ve nampiriminy hatramin'le entana navelako teo an-davarangana e? Efa nampirimiko aky fa inona koa moa no andrasana? Reto daholo izy rehetra. Andraso aloha izy saiko kely. Ohatray, ray, roa, telo, efatra. Oay! Loza fa nisy adino any anaty posiny entana. Marina ve ki? Trekako. Andany enjeo haingana sao de mbola tratra. Izy rehefa maika be le toko. Nila tsy hoandro mihitsy neny no andovako an'le vola e. Tsy misy fikatsony zandro neny. Fa entana ohatran'inona aloha ny taraiky ihany e. De inona sy naviny ao anatiny? Ndraso tokoa e.
Kitapo kely maintimainty misy avelao fa tsy misy dikany kainy any anatin'iny ka ohatra tsy ampyfalerana rahetsy akory eny any lamba rovony vidiko izay fotsiny any anatin'iny de misy vola kely 3 alina ariary. Fandrity ve adaly dala manino zany entana very zany de tsy mampihetsy bolomaso andry akory vidiana ohatrinona zao zany lampy zany. tsy mampetsy bolomaso ahoana ary neny taitra ihany anie za teo fa rehefa fantatra hoe zavatra tsy misy dikany tany de naleo any sady tsy misy hevitra tsono azy zany eny efeny an-tanatsaka ve na tena kiverina. Sambatra ihany nareo zana-bazaha tony ka sambatra ahoana sambatrako zany vola be zany ve mivery de tsy taitra tsy rototra akory ndry ay ve neveriko fa hoe iny fa zana-bazaha ahoana akory neny olona gasireny zao ve de sa tsy zanaky nenga sa tsy niteny an'izany anaka fa zao ny antony ilazako fa sambatra indry jereo tsara firitaondry izao nefa izany tany mbola tsy hitandry hatrany Degoka hatrany Toliary hatrany ampitan-dranomasina aza sady amin'izay te handeha taxi brosy indry mandeha te handeha avion indry de mandeha zay tiandry jereo koa le teo zao vola be very ve ki de tsy taitra akory indry ay ve zany lazay neny fa sambatra za nefa impiriny teny aneny hoe ndao hiaraka amiko andeha hitsangatsangana andeha fiaramanidiny tsika fa neny tsy mety mihitsy ny trano mipetrahako Antananarivo aza moa mbola tsy hitanyneny akory zaka ohatrany tsy te handehandeha zany ka fa manino aleoko manjaitra eto ihany mba resaka ny ahy fa tsy hoe te handeha akory efa hoe ndao hiaraka amiko fa neny koa iandry izay tran'olona foana zany avelao any aky izany resaka izany ka ny vaovao andry ary mbola tsy nanontaniana akory de resaka tsy misy dikany ny ataontsika roa vavy eto tsy de misy vaovao be olazaina ary neny miado kely ny fianaranay hiditra enim-bola nankasa de nanara loatra nandeha nody kely aloha ay tsara zany tena nahoana ny fianarana tao aloha tao izy tao ka mandeha tsara fa somarenjana tsy misy mafy tsy laitra ny soto re anako ataovy tsara foana ny fianarana fa ono ary neny ahoana izay avado kely aloha ny resaka misy fanontaniana tiako apetraka sady mifandraika be amin'le resantsika teo le izy apetrao ny fanontaniandry fa vonina maly raha voavaliko efa napetraka ihany izy ty teo fa averiko ihany satria nitohizanao tamin'izany hoe ono inona ny antony nandao zany dadanao sady mbola kely tamin'izany matoa tsy hitako sy tadidiko mbola zany avy fanontaniandry ka tiako fantatrako leo re izy de nisaraka lasa nanambady vazahany an-dafy ihany fa naninona loatra hono de natakalo vazany gasy mitovy raha aminy neny angano tsy mitazona azy mihitsy mbola tsy haindry marina fa io fitiavan'io anie tsy azo tereny zay safidon'ny fosy zay kely ny saina ihany ny tanteraka raha sitraky ny avo isory Andriamanitra fa mbola nanoana indry izy tena tiany mafy indry fa noho izy manambady lavitra de tsy afaka miona amindry isan'andro fa vola sisa no azony alefa iny tsy sapako aloha ny fitiavanay sady vola be ny alefany ampy anomanako no aviko tsara aza fa tianeny tsy mety mitantara amiko ny zava-marina tamin'izany to mamperitreritra efa lehibe ny zary neny sady ny tena antony anontaniako an'izany de mba tsy avoandray rehefa mba mikasa nambady ka efa iny lazaiko andry iny ny marina sady aza maika manambady zany fa ataovy aloha ny fianarana tonga eo foana ny anjara andry raha ny amiko indray de efa ampy andry indry ny anteherako rehefa tsy mahavita manjaitra tsony indray tsara fotsiny tsy anjara ny anay sirainao de zay ary za tsy mikasa ny anambady zany tsony efa tsy nanambady tao anatin'izay 10 taona maro zay de zay sa tindry anambady ve za zay tianao ihany io ka sady tsy mandrisika ny tsy mandrara vazovazoko aky zany fa efa tsy any amin'izany tsony ny saiko oay saika diniko marina misy kadao anenentiko noho ny fetiny reny sy noho ny fitsingerena amin'ny vaninandro nahaterahana
ady a ai ndre koa tsy satroko akiny andao andre fa tsy maintsy mandeha ane zay e ary sy tazy io ropiso tsy maintsy atao mba hamitana ny fianarana sady iomanana amin'ny asa de lara zao mety tsy atsaro akokoa rehefa tonga any sady amin'izay de elery korazy akery malala fa tsy ely zany io vetivety fotsiny de tonga sady sika ane miresaka foana isan'andro na de lavitra zay e lavitry ny masondry fa akaiky ny foko tsy androko zany ka sady malahelo be any lasady aho zany atao viangenako io de mody aloha fa ela loatra raha ray volan'izany sady dady ao amin'ny karazo foana de tsy misy namana mihitsy ato an-trano sady tsy misy raharaha afa-tsy mikarakara sakafo sy manasa lamba fotsiny any ato e oay zao tokoa saika diniko inona lesy aleo soloko sarindriny photo de couverture ako alohan'ny andehanako zany amin'izay mba hitako isan'andro ny sarin'ny vadiny malalako raha sendra mba manokatra Facebook de mba ataovy le sariko tsaratsara so de kivy eo ela mahitako ny sariko isan'andro tsara daholo ange ny sarindry aty e olona manja be io koa ve moa de mba hanana sary ratsy zany e ndao mboary kely ny lambako de ataoko izay zavatra izay de mandeha mafana be moa sa mangatsika ry fafa misy any manako ny akanjo nentin'ny lamantsy mafana be noho ny aty aloha any fa mba asio palitao ihany na de zany aza tena faly ery domona mikarakara hitako sady le malahelo kely ana atao trano ato nefa za any amorontsiraka any sambatra mananazy tena nay ny fidy any aloha raha bainina ka tsara fanahy tsara bika tsara tare tsy miavina tsara toetra e tena isorana ihany le ry nay ny fidy azy sady mananatra nay foana koa isan'andro ary tovariana be ela zany nefa vomako sady ange reto e ye reto ny atany lady aza sokafana aloha ty posy kitapo anankiray ity any anaty fiary ala vo manokatra azy azafady fa variana kelyka varena nandinika ny asa miandrana ihany mandritra ny ray volana ve tsy isy viatonako sady ny olana ihany koa tsy anilan'ny tianako korazy foana lesy zahary mba efa maka hery tenako iaina kery malala misotra hoana koa ary vadinylany lesy e tsy maintsy manohana ny lahatra any an-trany raha mbola eto tany fitiavana mandraiky tsy taitra ary raha tsy efa teto maro zevo ange
zay fa miantso ny mpamily tandreny so adinonareo ny manatitra n'le dosiako ka aza ny defasana volantsony raha tsy hoe manafatra tampoka nga eny misy bizina madinidinika mantsy any sady mahazo ainda mitekely konge zay zay baibay daholo de mampamangy amin'ny dralao amin'ny garazy ao oay azafady mafy be loatra ve feoko ny resaka ny telefônina teo anka atony tsara no veriko fa mafy loatra mantsy so de tezitra be eo ny olonako aiza koa de hoe tezitra amin'ny olona amin'ny telefôny samy manana ny tiany io ka voafetra ihany ene ny fafahana amin'ny resaka eny marina aloha zany ary tsara raha samy mahatsapan'izany daholo ny olona rehetra mba tsy sy ny fanelingelenana marina daholo zany rehetrarehetra zany aloha fa zao ohatran'izao vao tonga saina hoe toa misy zavatra vavana izany fa misy ino andraso hoe zao fa misy ino izy amintsika roa no miavina zasa ianao ai ianao koa manaitra tsy fantatro ka fa ahoana aloha tsy zany fa efa trany an-taninarivo ve isika roa nolay toerana tato anaty tomobilina nefa mbola tsy nahitana resaka na de kely kory ary eny na de hoe fifampiarabana fotsiny anazy tsy fantatra aloha zay miavina amintsika fa zao ny zava-nisy teny an-dalana ianao indray sy ny fiara vantany vao nahazo toerana ianao de toromaso no namenonao ny laka ay tokoa moa noraisina teny an-dalana zao vao tena tadidiko tadidinao zany zany hoe tsy misy miavina zany isika satria neveriko fa natory mantsy ianao tamin'izany hiditra tao anaty fiara de avetrany de natoroko zay angamba marina fa na de zany aza tsy natory zany fa ohatrany hoe natory fotsiny mbola reradreraka avy nanao voyage mantsy de zao nitohizana nakatika matavy zao indray ay maninona moa raha miala sasatra kely aloha vao nandeha indray sa tsy maintsy mandeha androany ka tsy voatery mandeha androany fa za mihitsy milefa te ody sady soy amin'izay ndry nandeha fa maniny raha tsy nandeha ndry de izy ary no nolay toerana tamiko te mpandeha maro be io ve hafa ihany ndriko iza marina aloha ny anarandry ty ny anarako ve fanja ny anarako fanja faly mahafantatra ny fanja tsara anarana aiza koa sady amin'ilay anaran'olona miadanara-panambadiny re aiza koa mba be vazivazy koa ianao ty iza moa ny azoko antsonanao tena marina anie zany voalazako zany Rico Fabien aloha ny anarako ay azonao tsona hoe Rico ay eny na Fabien koa na fafa tsy maninony nalaina tamin'ny Fabien ihany koa manko fafa io ay aleo zany tonga de Rico ny atsoko anao tsy maninony sady tsara daholo eny ireo anaranao ireo za inona ny lazanao fa mahafinaritra ny anarako ny anarana ihany ve no mahafinaritra io ahoana re Rico Fabien Fafa mahafinaritra daholo aloha ireo anaranao ireo fa ny mitondra azy ny mety olona tia fialamboly tia fianarana mety be rendrarendra indraindray tia sy manazavady koa nefa rehefa manambady zanak'olona manan-karena ny ankamaroany latokana ny ankamaroany zandry koa zany sady tia fanatanjahantena tia mandeha moto ary tena mpandinika fiarahamonina mihitsy ka ianao ty zany aiza koa sady pahay olona misy sasany amin'ireo aloha ananako mihitsy ny sasany kosa mifanohatra amin'ny zava-misy amin'ny fiainako mihitsy fa ahoana aleo averiko kely aloha ny resaka na de nitsangatsangana zany ndry le ny voyage sa miasa sa misy zavatra hafa natao de ohatsy zany ndry teta matafy sa anao vakansa tsotra de iverina afaka fotoana fofoy ahoana re zany aleo ny fanontaniana farany valiko voalohany
Antamatavy ny reniko mipetraka dia ody any a. Mianatra fotsiny ataoko Antananarivo. Momba n'ilay voyage indray a, nitondra vazana tsangatsangana tamoron-dava teo. Nisy vazana mampampianatra tonga taty dia niangavy mba hitarika azy ireo izy dia nandeha. Sady mba mikandra kely izany mianatra asy. Mahafinaritra kosa izany. Ary tsy namitaka mihitsy ny eritreritro. Hoe ahoana? Hoe paozin'olona maindry sady mahafetendry vahiny. Teny pirenenina tokoa moa izany tena indry ty teny anglisy teny frantsay aloha ny haiko hatreto e. Vao hianatra teny pirenena hafa raha mbola mazoto. Tsara be daholo kosa izany ko. Dia izao ampianarin-dry rehefa tonga ny Tamatavy aizakoa e. Ianao ary mety mahay noho izako. Fa inona aloha ny andehananao aty e? Mianatra momba ny tao-trano sy tony asa vaventy tony ahy tsy maintsy manao stage. Dia izany no andehanako aty mandritra ny 2 volana be izao. Ay, tsara kosa izany. Fa hono a nenao izany le natsoinao teo iny sa? Tsy ananako toy ny tsy ananako vady mariazy ry fanty izany reny izany Way, azafady ary e. Fa manana zandry ianao? Tsy manana. Zareo ny zanaka dada. Neny efa ela ny tsy nahitako azy. Lasa nanambady olo-kafy efa ela be. Azafady fa be fanontaniana. Saika hitovo-kaza efa izany hoe niasy ny eny teny anahy dada no lasa natao. Tsy maninona ka fanja. So dia ty atory aloha ndry ty. Sady efa nivatsy-ondana kely avy any an-trano izy izany fetsifetsy sa misy mizara hoany tanany amin'ny gisy aka netoka fa niatony efa spesial avy ao amin'ny coopérative ao. Sady mbola tsy tia atory aloha zao fa aleo miresadresaka ka. Marina mihitsy ny ianao. Laina mihitsy ny zavatra mba tsy amparary atoka rehefa matory am-pandehananao trano. Ka izay ny hoa e. Nisy fotoana sendra olona sady miavonavina ny goza be dia tsy mahazo aina mihitsy mandra-patongavana Zany avy sendra mba antokeo andray mandeha izay dia matory aka ronjona any aminy tonga dia voahily mila voavelony tontondro mihitsy tamin'izay. Ny tena loza dia sendra anti-bavo sady mihina-parako mandoa anaty fiara reny. Andrekaka ahitany zavatra ne ty mandeha lavy ty e. Fa tsy voary ny ondana daholo anie izany rehetrarehetra izany e. Tenena ihany ry aloha rehefa ty atory. Ataovy atao mpivoky ny ondana kely iny dia matory milamina. Aleo anao andreto zaitra be dehibe re tsy mba hampindriakotra ka angamo misy zava-patatra izany resaka zaitra izandry neny ndry ange ampianarina tsy mety mianatra e. Takizay zao mba tsy niangona ny zaitran'olona. Tena miala tsiny ary nefa tena tsy vitako raha resaka zaitra izany ka mba hamasina io ve tsy mampalaky antitra. Ndry koa mahantitra ahoana menara ho andry manjaitra fa ny fahalalana ny toy ny tefy tamin'ny mangy aleo tovonana toy izay analana. Marina izany fa aleo aloha manaraka ka aleo zavatra fa ny anam-piako aneny sato izany. Oay saika diniko tokoa. Nandalo toerana namandriam-pampianatra dia inona ny tenenitra ny tsy afaka mampianatra hono izy androany hariva fa ndrirery aloha no any. Ay ve everiko fa misy safatrafako efa nalefa amin'ny mesazy tamiko re iny e. Izay ihany ka. Oay ay mbola misy kay. Inona koa tongava ho mampianatra ira amin'ny alarobia hariva fa tsy eto toerana mampianatra ira ao amin'ny atoko-pihira. Ay ve dia ahoana izany ankizy ampianariko anglais amin'ny alarobia hariva. Sady izay ny mila manenjika be fa andeha hianatra mantsy afaka ray volana. Mila mandamina tsara ndry fa be dehibe loatra izany Eny aleo fahalamiko e. Soa ihany fa zavatra efa tsy dia mila fanomanina be daholo izany. Fa raha tsy izany angamba sahirana.
ny adidy retsy tsy an'olon-dratsy a sady fanasoavana ny namana no fidiram-bola ihany koa ny sasany. oay maneno ny finday andry. oay izy ary zany andraso hoe raisina. allo allo ay very koa e angana nova numero enao ao amin'ny karotiara mandehandeha inona ny ataonao any Sainte Marie? ay modikisa nefa tena babany zany tardiva sahany ampitan-dranomasiny zaniko. Sandray zany ny ampianarinao manomboka izao fa tsy maninona raha eny ary andraso fa ho avy any fa izaka izy zany? namako zany trineny namako mianatra any Antananarivo andeha any Sainte Marie hony izy dia mba te eo anamiko alohany andehanana. ko maninona raha saina mandalo aty ka zany eny teneniko azy teo fa tsy afaka hony izy mitarika vazaha ohatra ny reny nataoko tany Amoron-davo reny hony ataony dia tsy afaka mandeha lavitra loatra izy. ay andana ary vonjeo any solasy inona ny ataontsika aloka atoandro ary tonga mantsy dia ataoko any ny bazary zay hita ndrifa mety any aky atao ay ataoko trondro sa aleo trondro amin'ny voan'oranga zay fa baibaina eny hitondrana ody ambava fo
mba hanao surprise amin'ny fanjandray aloha. Anao tonga tampoka any an-tanà dia any vao mianso. Sady hijery ny zavatra manahirana ny sainy ihany manaroroatra mamangy amin'ny Papa James. Saramba nanahoana izy izay ihany. Toa bandy kely ny sariny eo amin'ny FB nefa toa anaran'olo-dehibe ny anarany. Ny feony aloha mbola tanora e. Izany tokoa ny fiainana. Manahirana nefa toa mahafinaritra. Nefa trano tsy mety ihany ny akarako any an-tanà. Aleo Papa James anao farana aty. Oay le ty. Miantso mama vony fleur. Ha! Karakory soso. Ha? Idina ny tamatavy. Za nga manana saran-dalana e. Sy mba le taxi andrabainina anankiroa izao dia lany volana nampy ny volany a. Sady le ry koa lasa kahihatra be mandreraka sy. Tsy haiko. Mety misy projet ketrehany mihitsy ngamba fa tena tsy mamy mihitsy ane le ry e. Tsy misy olana. Alefaso le numéro ko fandefasanao vola iny ary. Zay. Ok. Bisous. Tsy nainao ara-pitso maraina. Oay. Saika diniko. Andefaso crédit kely aloha ny numéro ko atao méga dia mba afaka miresaka amin'ny FB amin'izay sika. Zay a. Ok. Je t'aime chérie. Inona koa ry tolozako. Tena tafanaiky hidina ny tamatavy nefa olona tsy fatako akory ny miantso ahy. So dia mba vavy antitra manamboatra feo ary. Eny efa mbolana izay mifampiresahana atao amin'ny FB fa aleo resahana tsara atao anaty FB aloha vao midina any ka. Io fa anlenina sady. Aleo resahana tsara aloha fa mandeha. Na dia mandefa vola aza. So dia mamasosy tsy mety amin'ny bandy a. Allô? Ay mo anniversaire andry raha mipitso. Zao a. Transféré ho any amin'ny dady ty message alefako amindry ty satria tsy misy vola mihitsy aty amiko. Nefa mila mihinana gâteau sika. Ohatra tapaka. Ozako zany. Anniversaire ny tomonaka mo raha pitso. Ahoana ary zany? Tsy afaka mandeha ny tamatavy aho zany. Aleo resena lahatra atao amin'ny FB ato aloha raha maminy mba tsy hanafatra fa tsy poaisy zany ka. Aleo hemotra ny mity. Aleo aloha soratana le message alefa amin'ny tomoina le transféreny amin'ny rabainy nangatahana volana gâteau. Tena tsy manaiky mihitsy le raha matoty fa tsy maintsy mandeha hono. Oay! Iza? Zany datany. Eno a? Rico Fabien tena anarany. Any amin'ny hopitaly. Fa nanina zanako. Ozay. Tsy vavavy ty mijoro tsara amin'ny tsena anaty. To tsy marary akory. Fa inona le ty ny tena nitranga teo no ny avininy azo tampoka be taty amin'ny hopitaly iny a. To tsy marary akory anie lahy zany e.
Mifona ary dada, mifona. Diso ah. Mifona ahoana e? Inona no mahadiso an'lahy? Aza vao tsara fa tsisy azoko mihitsy na ny kely ary. Tena marina ary dada. Nanao Facebook teny an-dalana. Dia inona ny idiran'ny Facebook amin'ny fiantsoana aty amin'ny hôpitaly ka? Aza tapahana aloha ahy. Nisy zavatra nanahirana ka nilana resaka tsy ankianto tamina lalana mesazy ka sady nandeha ny connecta dia izay no nitera-doza na vohitsaka zanako lalao teny amoron-dalana dia nentina aty amin'ny hôpitaly avy hatrany ilay zaza. Lozinina rety e, tena nahoana ilay zanak'olona? Efa nahazo fitsaboana izy fa mandovoly sika. Izay ny etsonanao. Lahy efa tenenina foana amin'izao rendrarendra rehetra izao mbola zaho ihany. Oka fa efa matsiary diso anie ahy. Aza mandaolika lafa mitsangana mahamenatr'olona ohatrin'inona. Ohatrinona fotsiny vola aloha dia andahody hamonjy asa fa miaka fotsiny ao ny asa. Aiza aloha ilay zaza ho jerena dia ahoana koa ny vidim-panafody amin'izany? Efa voavidy avokoa aloha ny fanafody fa izao mamerina ny vola lany sika. Tsy aloha zato isan-jato fa efa nisy fanarahana nataonay dia efa nisy tonton an'ilay zaza nandony vola rehetra dia io rangahy io no resahana moramora fa raha ny hevitry ny ray aman-drenin'ilay zaza aloha nasainy nalohako zato isan-jato ilay vola saingy niresahako manokana ilay razoko dada toan'ilay zaza. Manahirana mihitsy tony zaza tony makony. Ohatrinona ho ilay vola fa kelikely ihany koa ane. Sao aiza moa ilay vavahadin'ny Riko iny? Itsy angamba. Manahirana koa izany ka sady toerana tsy mahazatra raha teo ny amin'ity toerana ity. Tia mihitsy angamba ilay izy ka. Misy sonery moa izy ity sa dondono? Tsy tadidiko tsara fa efa ela sady indray mandeha fotsiny any nandeha taty. Tamin'ilay nanatitra ny Riko avy mijery fampisehoana indray mandeha iny. Leo dondono ka. Odio! Iza ry zany any am-bavahady izany? Odio! Mandroso! Tsy tia ve ilay sipana lasa dalan-Riko tao anaty Facebook iny? Tena izy ity. Tena mitovy tsy misy valaka amin'ilay sara mihitsy. Tena lasa sipa marina ve io sipy io? Sa ve mbola namany hatramin'izao? Hitako mantsy indray mandeha izay nisy mesazy mifafany kodeny io sipy io. Nefa toa mbola tsy nanaiky nefa izy tamin'iny ndraiky akory. Loza. Manao Ndry? Salama tsara? Fantsany anarako. Namandry koa. Ato ve aloha ny trano sa mety diso adresy ahy e? Faly mahafantatra Ndry? Tena mitady amin'ny fahafamarina izy izany. Tsy diso adresy Ndry ka? Izany? Saingy mbola tsy ato izy izao Izany ve? Fa aiza hono izy? Mbola any amin'ny hôpitaly. Any amin'ny hôpitaly? Sao tery koa marary izany ary nampanofi ratsy ao omaly aliny. Mila fonja tsy amiko ve izy? Saika tonga dia malo ny fanontaniana fa toa lasa saina izany izy. Mieritreritrina ary ty zipo ty. Ono aky? Maninona any amin'ny hôpitaly Riko? Sanatria ve marary? Voay ny vavahady ary piso kely a. Aiza Ndry e? Voay? Ary toa ifanja. Riko? Maninona ty? Midofotra. Tokony janona elaela tany amin'ny hôpitaly dia mba tsy tratrako tato izy. Dia mba hanivela ny fanofotoana. Babainina koa izay efa ho avy. Tonga dia midiry lahy e. Sady manambahiny tsika.
Ay ve tonga ty fanjy tonga soa aty aminay. Tratra soanareo ela tsy niaona antsika kalainy kely aloha e. Tsy mba mihafahafa kely akory fanja manao kalain amiko sady amin'izay mamikitra be. Raha mba fantany mantsy fa tomoina vatoko ane manoloana azy io e. Jereo fa miafy kely tomoina sady mpiandositra izany. Nefa raha mba fantany koa fa tsy sipaka akory fanja fa namako fotsiny. Ohatra ny variana eto sika. Andao hiditra ry zareo sady mety efa kaiky koa ngam' izay dada. Aleo ohatrano miandry azy e. Andao azy e. Sady zato efa saika ody maina. Fa hoana? Saika ny roa andro tomoina ve? Saika tsy tadidiko ny tranonareo tsy inona. Zavatra mora hita kely tia koa ve dia tsy ho hita ry fanja. Ka efa arivariva be ne zana na trano lahy tamin'iny e. Ay tokoa moa. Ianao ary tsy nety niditra tamin'iny ko. Ka za maika ako. Inona aloha ny vaovao e. To tonga tampoka. Angaha tsy mbola ao anatin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra nareo zao? Tsy dia misy vaovao ka. Ie. Mbola vakansa tokoa izay fa nisy zavatra ny akarako maika taty dia sao mandeha aty aminareo izao. Ahoana ireny fomba ilazako miriko amin'ilay nofo ratsy nahatonga niakatra tamiko aty e. Tao sarotra izy ity ka. Sady tao sarom-piaro be ilay vatiny. Marina raha mba hatoky ahy io raha angatahako iresaka amiko manokana riko. Ary tao tsy miteny mihitsy tomoina. Tao tezitra fa miezaka manarina fotsiny. Inona reno ataony eo ary efa lasy fanjy tsy ho loza. Ndao akery domoina mba akaozy io kely hosotrotsika sa rano mangatsika. Inona ny mety? Mety daholo sy tianareo ka. Na koa fa tonga andeha hanimba ny aniverserako fotsiny to. Eny anga moa sika isy aniversera vanona teo. Ny vola zana lefany amin'ny hopitaly nanoherana ny aksidao nataon'ny fafary. Za kosa aloha tsy angataka ny amin'ny data fa kamaka. Inona ny mety aminao fanja? Mety amiko daholo ka. Oay. Ino misy olona tamy? Sao dadanareo iny? Ay tonga sady dada. Tonga sady. Re? Ary to misinto. Tsy azo angano vola tany? Ka mbola tsy manam-bola ondry zareo e. Nefa raha nieritreritro dia nalohandroany daholo ny vola tare amin'ny hopitaly. Fangaty tsy nandohan'ilay volany nataon'ny fafaniverina tany amin'ny hopitaly teo ry dada. Niverina ny resaka zavatra kely tany aho no niandry ny dada ihany koa ka. Saingy izany mbola tsy azo izany indray izany ilay vola dia tsy tonga izy. Fa mety ampiandohavana ny volany amin'ny hopitaly ve aloha ny volantsika any raha azo daholo e. Misy tsy ampy kely ka. Oay. Ary toa mahita endrik'olona vahiny ane ahy zany e. Oay. Marina izany ka. Miala tsiny fa tonga dia niresaka sika ka tsy nalala nanao fampahafantarana akory ahy. Izy no fanja. Namako. Mianatra amin'ny oniversite tsy miankina eto Antananarivo. Fa any Tamatavy ny mama no mipetraka. Izy kosa ary fanja ny dadako. Izy kosa ny domoina. Le efa niresahako taminao hatrany an-tokotany teo iny e. Za kosa no faly mahafantatra anareo a. Za koa toraka izany ifanja moa. Eny tompoko. Tena tsara resaka ery izy tely mianaka izany. Raha ny fitseriko azy izao dia io ny tena tia mifafà matoa izy tsy mety raiky piti amiko. Maninona raha tonga dia nandeha taty ankizy vavy io dia ny mbola tsy raiky piti tamin'ny fafà e. Sao efa sarotra ny nanongotana tompoko ny fitiavana amin'ny fafà vao tonga ngelingely izy. Mahasositra, mampivoty betsy. Tsy ireo ane fa lery fa fasy dada miaraka aminy. Andao ke natra mifanjery amin'ny fandraisana taksitsika. Danonareo raha andefa ohatra mbola manao zavatra e. Iza koa ny andeha anatitra ny vadiny kelinao io.
Vehivavy ratsy saina masosotra tsy. Eny ary mazo to zany ry a Samy mihitsy angamba ny tianao hoeno amin'izay leprinareo roa any. Ndana koa any fa tsy rarahako e. Andao atsika vao tonga avy any Tamatavy mihitsy zany reo. Ie, andao marina zany sy niakatra taty Antananarivo a. Mahita fiovanjavatra be mihitsy. Aleo atsony Papa James rehefa aveo dia mody lazaina hoe tsy misy trano itobiana eto aka tsy maintsy makany aminy. So dia tsy rara iny mantsy aka izay voaloza. Sady zatsy teo any amin'ny fanja satria tsy nataoko fatany akory ny fahatongavako. Aleo ankalazaina ihany ny aniverseran'ny tomoana androanina dia tsy misy vola aza ka aiza ireny no ahitako gâteau e. Eny e, na tsotsotra aza tsy maninona mba atao surprise. Misy mesazy tonga izany hoe jerena mesazy avy any amin'ny fanja hoe ahoana hono tsy maintsy miverina any raha-pitso maraina fa adino any ny poketrako anankiray misy hoy tapaka le mesazy ary tena mesazy ho malika izy izany fa zao vao tonga. Madala ihany koa tony opérateur tonika sa réseau fa hoana koa ary zany ataony fandy zany angako nitondra poketra anankiroa no hoe adiny anankiray. Inona indray ary ny sinema hitranga ao marina raha tsy hanandrina amin'izany tomoina. Indrindra moa raha fantany fa hifanja ny tena tiako. Hoay ve ty miantso ndraiky raha matoty. Allô? Tonga eto Antananarivo a? Ety akaikinareo ety? Le toerana natorinao ahiny? Aiza la? Fa maninona koa ny tonga tamiko ohatran'izany? Za rehefa nampiomana ny lako sady zatsy manana trano itobiana eto Antananarivo. Lasa lany amin'ny hotely fotsiny ny vola tokony omena ny lahy raha tsy alainy lahy. Dia ahoana izany? Aiza ho aiza tsara? Dia ohatran'ny ahoana ny akanjo anaovanao sy ny sisa e? Raha matony tapitapy. Aleo ilavonjy amin'ny rabainina indray aloha. Inona re mipaika e? Fanja koa efa tonga ao trano sy tomoina teo. Sady tesitra be izy ny laza hoe tonga ato ny vadinareo. Efa mikarakara azy ny mpiandry trano. Inona re ny figailana amin'ity ramatoa tamin'ny mananotaniny ity? Hitako ny hevitra. Miangaviko rabainina mba mody hoe izy no mitondra an'ilay compte Facebook iny. Sady anarany nataony nampitondraiko an'iny. Dia izao no asiana teneniny rehefa tonga eo ilay ramatoa iny hoe James anao anarako fa Papa James anao anarako amin'ny Facebook. Dia hoe zaly mifankaty aminao iny. Ary ahoana nefa fa tanora kely ny feoko rehefa miresaka amina. Zao fotsiny lazaina hoe nomeko ny zanako lahy ny telefony misaky ny miantso ianao. Mifanara-tsaina manko izay ro lahy. Norma be le fika ary. Aleo tsona amin'izay rabainina. Nefa marina raha mbanaiky an'izany izy. Fiangaviana farany rangahy io
tsy anao adalàna ntsony raha ka lasaiza moa dadandriko oay fafaka mahazatra anareo mety daholo ka nisy zavatra natao mivetivety ony teneniny koa le iziko lasa niaraka ny vogana izy fafafa samihafa fotsiny zavatra nataony tokony tsy ho ela zany sa ve tonga dia andeha kanito fotsy mantsy ny antondiako sandrasako ihany re zany ry koso misy tantarana an'le nofy tena vehivavy tsy mieritreritra mihitsy ty tsy mba eritreretiny akory vadin'olona ny tedaviny tsy mba mandefa fisainana lavitra kory lehilahy efa mikotikoty azy zao ve nama dia mbola isakorohana ihany sady amin'izay eo akaiky ny vadiny mandreraka mieritreritra azy zany tsy maintsy tsara velatsy eto ve za amin'izao azafady ary tovariana be ho andry lasa saina hoe inona fotsiny ny ataontsika roa vavy eto mandra-pahatonga ny zareo ndao rangahaka zava-pisotro sa mbola tsy ny sakafo maraina dia malay ny sotro tsy manina ka zay mety amindry ahoaraka ko azy vetivety ohatra ary taona sindry zava-pisotro misy alcool mahazaka an'iny ve ndry oay tokoa tena tsy tonga saina hoe misy alcool ty ray ty nefa aleo hoe tena lasa saina mafy tek izy vavitika maninona moa raha manandrana kely an'ity analanalana saloha tena mbola indray mandeha kiany nanandrana andreny dia tsy tia hanandrana tsony zany sa noho ny anniversaire andry dia mba hanandrana kely fa taizany nalalandry ian'izany io sarindry mipetraka io misy tady nahaterahanako marina zany zaky mbola tsy nikitika nytony alcool tony nandray mandeha aza nefa mba hanandrana androany ao ampidino ataovy kelikely aloha ka tsy tokony isotra fa no indri dia hanandrana kely fotsiny samy mihitsy akia ampio ihany rehefa aveo ndao ary tena ho mamy tosiptia so dia verindry koa fa zany nampisotro an'io solosa raha zany no mitranga isy rangano tompo-kevitra ataovy mamimamy aloha ny andrira mbola tsy mazoty amin'ity mafanafany ity ny anao ataoko cocktail oay tsy nefy iny tazako miara-miditra mitadandriko any amin'ny efitranony iny hoe tserena tsara andriamanitro tena izy losty maty ny aratratra ny ato dia andeha ve lasa tsy fantatro ny antony andeha any anaty raha mandeha tsy ambadika ty zay oay ary to misotro nareo zany mba nisotrosotro kely teto zay ry vavy anniversaire ny androany anao sa le anydomoina tena mba hisotro kely koa fa vaovah ihany ny olana tamin'le raha matoy iny lasa nandamina azy any amin'ny efitranony any tada ene faly aloana dia mbola misy olana azy amin'ilay sy domoina mino fa tsy nahazaka olana nahatonga azy isotro fa tsy anniversaire zany nefa nge ifandra tsy makalaky mihitsy fa sady tsy tonga saina hoe zary-piaro ny domoina ary tovariana be hoa elahy tena vavao aminao zao voaloha sady farany isotokotika ndreo rangambo samy misotro daholo fa inona ary ty ary mbola tsy natorindry saky ateriko ary ambony fandriana mantsy tsisy midôdô zany eo
rehefa very anga zany sady aterindray koa ary fanja kay le aza tena oatra mamamo azy zany eo ake mbo karakara dia mbo iangaviako tondry mbo ikarakara fafafy eny kia randizina zany tena miporetiko dongoina marina tena tsy zakany le toka marina raha tsy hanahirany ty androany ty mamy vo maray andao azy aterindry ary tsy mahagaga raha ametraka an'izany fanontaniana izany ianao ary mino fa ny filazana ny marina ny tena mampety ny zavatra rehetra tena izany mihitsy angamba fa inona raha marina ambaran'ity rangahy ty lainga indray izany le nambarandry zareo tery am-bavahady hoe izy ny tompon'ny compte Facebook iny fa indramana sary somena finday rehefa mandray ny anjoko fotsiny le zanany lahy ny tena marina dia izao hoe tsy misy zava-patatro raha Facebook ny resahana tsy mbola nanao an'izany ary tsy nieritreritra nanokatra an'izany akory fa ny angavy mafiafa ny fahazanako dia nanaiky sy fidiny hamany olany izy sy ny eviny samirery nanokatra an'iny ary izy ihany no niresaka sy ny fankatia taminao tao nandray vola taminao sy ny sisa ny tena marina nefa dia efa manambady atatrany izy ka sarotra mihitsy ny andray anao atondray tena menatra anao tsy hitako izay ambara aza atao mahamenatra zany fa fomban-javatra ny teknôlôjia raha teo koa ne efa nivoatra fa zao no inona ny tena nanosika anao ny fandray taminy efa tsy akanafina ny marina moa izy ity ka dia ho resahana tokoa toy izao le izy any Tamatavy no mipetraka mananjanaka vavy izay antsoina hoe Fanja mianatra ty Antananarivo io zanak'io dia zaharery no ao an-trano rehefa mianatra izy fony mbola kely anefa Fanja dia efa nilozan'ny dadany nanambady vazaha tany an-dafy izay roa vavy dia nanapa-kevitra ny tsy hanambady mandrakandroany taty aoriana nefa dia nomeny fanjakadao finday avo lenta sy ordinateur dia nanokafa ny compte Facebook ihany koa taony nampiovaka lasa ty serasera sy lasa nanao an'ireny fifandraisana hafahafa tamin'ny Papa James ireny mba lalina koa zany tena miala tsiny raha namony lasa be fanontaniana be koa ny izahay tsy maninona ka sao dia manahirana ny vadinao aloha ny fijanonako elato amin'ny efitranonao tsy maninona ka sady za koa ny neny marina tsy manambady fony mbola kely fafady ny saraka zasy ny reniny nanambady lehibe ana orinasa raika tsy nampakabady mihitsy hatramin'izao tsy manaiky anao akavady ve ny zanakao lasa ianao mihitsy ny tsy te aka izy aloha tsy nandrary ary tena nampirisika aza fa za no misalasala sao dia mahazo olona misy toetra ka hanahirana indraiko ary tena mitovy izany ny zanantsika manontany afoana izy saingy tsy mampirisika fotsiny nefa tsy mandrara ihany koa ary maninona tokoa moa la re raha matoty iny ho alaiko vady to mbola mety mety mbola azandriko io sady mety mbola miteraka tsara zandry ny fahafaha sady samy tsy manambady koa izay roko ary to variana be ianao way ary to misy miantso ny findaiko fa tsy hitako saika tsy hitako mihitsy ty marina mbola silencieux koa kaiky ay fahafaha kay biby fotsiny edala isakafo angambontsika sa ahoana sakafo maraina ve izy izany sa sakafo atoandro aloha tsy fantatra tsony aleo aloha vita tsara ny resaka vao midina antsika ka
miantso antsika hisakafo ka tonga dia misakafo ntsika fa lasa nanatitra ny domona vetivety fa fasifanje. fahaterina ho aiza hony ndre mba mitovy amin'ny anarany zanako koa izy izany. Ka hoe misy zavatra alainy vetivety hony any amin'ny dadaniko. ao maka toerana e. misaotra. Tena marina mihitsy ilay fitenenana hoe mitera mba hahita e. Tena marina. Raha izay olana ny vahana noho ny adalan'ny fahafahazainy ny tany saina, angamba efa tsy hita tsony. Tena mamerina ny fisaorana anao aloha fa ratsy ianao angamba dia fahafahambaraka faratapy no nahazo ahy. Tena tsy hitako izay fomba hisaorako anao. Tsy misy fisaorana re izany e. Tsy atao matezitra na mahakivy ireny fa fomba mpiainana. Ary matoa ireny ny tranga, ao ny antony. Mety hoe natao ampikambana antsika roa koa angamba. Tena manahirana ity teknôlôjia ity ka. Mila mailo ianao ry vony fa sao dia izao ilay hoe zaho sy ny raiko dia ray ihany. Dia amin'ny alalan'izany no nahatongavako amin'iraina. Nalasa saina ka. Nefa toa tena resaka olon-dehibe no nataonay teo. Mino fa ireny ny tena marina. Efato ve nareo e? Niverina sady mantsy izay fa nandeha taksi domoina. Tena rabofy le tie. Osa masina. Ary toa fanja? Fa maninona ato ndry? Ary angamba mifankahalalina ireo vavy. Za koa ary ane mbagagy e. Io ane ilay fanja zanako e. Marina ve zany fanja? Ie, marina izany. Izy ny mamako. Fa ahoana aloha izao ny mama? Fa maninona mifanena atsika? Tena mbola tsy voatantarako indray ilay nofiratsy andeha ho tantaraiko andriko raha izao ny zava-misy. Sao dia tokony tsy ho tantaraina marina ary izany matoa be sakatsakana ohatran'izao e. Nefa toa tsy miala ato an-tsaiko nefa ka. Tena tsy mahazo aina raha iny tsy voatantarako ka. Tsy maintsy ho tantarako ihany iny rehefa fotoana mahamety azy. Ary toa samy variana ane tsika izany ho ahy e. Aleo angamba fa mihitsy no anazavazava misy e. Tsy aleo ve dada no manazava azy kosa e. Ka mety tsy ho fantatro ny antony nahatongavany fanja teo ankoatra ny manamanao azy ko. Ay marina. Miandra ny domony sika dia misy vaovao ambarany anareo e. Fofoinona koa e. Tsy misy an'izany. Mipetraha mihitsy aloha nareo fa mila miresaka tsara tsika e. Fa baraka ny fanja androany. Sady nandeha tsy niteny taminy nitratra ny aty an-tranon'olona koa. Ny tena loza sao dia ho tohizany James eo anoloany eo ilay resaka manany ihany alainy vato teo. Tsy haiko aloha na manany ihany na tena matotra fa mbola samy sangisangy aloha nenay fa mety ho raikitra ihany raha samy matotra e. Fanja mantsy mba hoe namandrikoa no nandehanany ato. Fa tia izany manahirana sady mahamenatra. Ary tena io mariny tokoa ilay namany lazainy an'andray mandeha ry. Tenentsika azy ireo ve ny zava-misy marina sa ahoana ry fanja? Aleo aloha miandry ny domona vao milaza an'izany ka. Sady izany tsy mbola resy lahatra amin'izany. Aza tao an'izany rangahy. Rehefa nilazainay ireny anie ny marina ka mbola inona indray ary. Aza hitako ka tena tsy manaiky tokoa fanja. Zay vao tena votsodroa. Domony efa mikasa moya satria nilazako ny fanapahan-kevitro. Fanja nefa tsy mety manaiky ahy. Domony azy efa mba nandresy lahatra azy fa Ary tolozanareo roa mifampibitsibitsika fotsiny fa tsy miresaka aminay kory e. Oay. Azafady rery zareo. Tsy misy tsiny ka. Ianao zany le nama fanja miantso azy indray mandeha tany Tamatavy iny? Za mihitsy iny. Ielana tsiny fa tsy mba mahalala nandalo tany an-tranonareo mihitsy aho moa tamin'ireny. Izany hoe tsy nanam-potoana mihitsy ny tena marina. Tsy misy tsiny ka. Toa mbola mianatra ihany satria moto fanina fotsiny izy fa tena izy ny mpanadala tao amin'ny Facebook tao. Aleo foanako tanteraka eo anatrehan'ny James ny compte Facebook iny rehefa avy eo mba tsy isiany tranga manahirana.
any zazy fafa. Fa loza iny ty lazainao anaka. Tsy lozaka, tena resaka matotra izany. Tena mifona ary mialatsiny aminao a. Fa maninona no manao azany nareo e? Azavao amiko fa tsy mazava mihitsy ary tsy azoko ekena mihitsy raha tsy mazava amiko. Aleo hitantarako ny zava-misy marina ianao ry dada. Fafa, tena vitanao ve nisaraka amiko e? Tsy napoiziko. Ekeko fa tsy tianao tokoa tamin'ny fotoana nanekeko mifampifadiana antsika sy saingy no mifiasika fampitondra antsika tato an-trano dia lasa raiky fity tanteraka taminao a. Ary tsy vitako izay nisaraka aminao izany. Marary ny foko. Tena mialatsiny aminao ry Domoina. Tsy vitako intsony ny tsara velatsy fa aleo tsoroko ny marina. Tsy afaka mitianao ny foko. Ondray. Saika ho tianao ihany aho tamin'ny voalohany fa nitako fa tsy mikasa iraiky piti tamiko ianao dia nisakanako ny foko tsy tianao. Eny raha bika sy taremba amin'ny atsara toetra jerena dia tokony tsy tady vady hafa intsony aho fa tena marisy lahatra tanteraka ianao. Fa ny olana tsy fanerenany antsika fa fakatoavana teny iray mandreny fotsiny ihany. Dia tena tsy mba mahasambatra anao marina fe manambady ary fafa. Mbola sarotra re izany ry Domoina. Sarotra ny hamolaka ny foko itianao amin'ny fitiavana marina. Tsy maninona raha fandevitra e. Na dia mangidy amiko azy izany. Mahery loatra ianao sady fetsy. Naleonao nanaja ny fahadiovako mba hahafahanao miala moramora rehefa tonga ny fotoana mahafonina anao hisaraka amiko. Nefa ny zavatra tsy fantatrao dia nampiditra lalina tamin'ny fitiavana anao ny fifandraisantsika sy ny fihetsika nataontsika mody ho mifankatia isan'andro ireny. Nefa lalipaka ange ny fitiavako anao ry fafa e. Tsy vitako izany. Mifona ary aho. Tiako anenao e. Velao aloha akasaina kely fa tsy hitako izay ambara aminao. Mametsy ny hatanteraka ve ianao? Tsy haiko. Any amin'ny tatanao ianao no tokony mifona satria namita kasika lasa mody mifankatia mba hamaly faniana azy ireny tato an-trano. Raha fantany mantsy izao fisarahantsika sao dia mety akarary fo azy. Ka tsy azo terena anie ny fitiavana ary Domoina e. Misaotra anao ny ty ary anaiky an'ireny rehetrarehetra ireny fa tonga ity ny fotoana tsy maintsy hafarany. Raha ikena sitrapo ihany koa. Andrekako, tena tsy hitako izay anaovana andretolo reto ka. Tena entsana ny tantarany. Tena tsy tia azy tokoa ve ry koa e. Sady mbola mamy Domoina dia mahateny an'izao rehetra izao. Tena tia tokoa ve ianao? Samy femoa ny taninao e. Efa fantatrao fa tsy tianao ataloha fa lasa tianao tanteraka taty aoriana. Eny, tianao ve ary raha fitiavana tsy sitrapo no iainanao isan'andro? Domoina, ampio ary ahy e. Raha tena tia ahy ianao dia ampio andresy lahatra ny fanja mba hanaiky ny fitiavako. Andriamanitra, fa iny ty losa lasainy fafa. Tsy menatra ve sy milaza an'izany ao anaty any Domoina. Entsana izy ity ka. Marina raha tsy hamenatra. Tonga mpiady azy mivady fotsiny ahatongavako. Tena izany tokoa ve ny any am-pondriko hatramin'izay e. Tena tia marina ve izy. Le mikody atao anaty Facebook sy le tany tamatavy ireny. Neveriko fa sangisangy mantsy ka tsy nanaiky a. Soko fa tsy nanaiky fa manambadika izy. Tontoboka mafy nefa mifoky tamin'ny lazana azy teo iny. Sanatia ve ka tia azy ahy e. Tsy anaiky aloha any sitraka fitiavana feno laheliny hafa e. Vehivavy ihany mantsy ny tena. Fafa, tena mihevitra ho inona mihitsy ary ianao ty. Efa tsy ekenao ny fitiavako nefa mbola terenao andresy lahatra olo tianao koa ve a?
Tsy maneranao fa miangavy iny mitovy tsy miaina eto ambonin'ny tany any raha ifanjany tsy manaiky ny fitiavako. Ary efa nampahafantariko anao tamin'ny voalohany fa tsy maintsy isaraka sika. Nanao soni mihitsy sika roa ny amin'ny fifanarahana. Efa talohany Zandro fa mbola tsy tianao ato amin'iny fa zao kosa nefa tena enjana izy ity. Eny aleo asa aloha dia vetivety kely. Aiza ianao? Tiako eny rehetra eny angamba. Aleo andeha fotsiny. Azarahana raha mba mety aminao. Tandremo tandremo voadonany-javatra any. Aleo irenireny rehetrarehetra eny mamaty raha tsy maninona. Tsy misy anjara maso. Tsy nanatitra ny tomony izany izay teo iny fa nandeha niresaka sy ny fandresy lahatra tany ivelany tany. Mangavy anareo rehetra andresy lahatra ny fanjanaika sady efa nifona tamin'ny tomona no nifona taminareo rehetra. Tena enjana izany zareo aleo ary aloha antaniko tomony. Ahoana ny tena hevitrao amin'izao? Nandeha taiza mariny ry? Nandeha tiany dia tapa-kevitra kanetra amin'ny dada dia tany any nagasaina ary dada Jamesa. Sady nisy zavatra nalaiko tany. Fitiavako amin'ny fafa dia tapa-kevitra ny saraka aminy ary mitsotra ny rasy fanja. Tena ampofonao ve ny tenenanao an'izany? Nanganako tanakavana Zandro dada. Tena vehivavy amin'ny teny amin'ny jiro fanja. Eko amin'ny fitiava amin'ny fafa fa izany no mahasambatra azy. No koa fa mahasambatra anao izany. Dia tezitra taminay izany nareo tamin'ny nanaovana ny raranareo reny? Tsy tezitra akory izay tamin'ireny fa niteren'ny fitiavan-dray aman-dreny. Rehefa faly nareo dia faly izay. Saingy ny fitiavana tsy azo terena ka izao ny hafaranay. Fa inona marina ilay zavatra nalainao tany amin'ny ry dadanao ry tomona? Nonina tsapa fa tsy azo terena marina ny fitiavana. Iny teny an-dalana eny dia tapa-kevitra fa asehoko amin'ny dada amin'izay ilay taratasy mifanarahana izy fa tamin'ny voalohany. Indrindra mba handreseko lahatra ny dada naiky ny fisarahana izy mba tsy hanomezany tsiny amin'ny fafa. Fa nga tsy nomenao azy ilay izy tamin'iny? Fa inona izany taratasy izany? Taratasy hafa nomeko azy tamin'iny ka androany vao nomeko azy ilay misy ny antsika roa miaraka. Ty netiko ty ilay izy sady efa nasiany nisy soratananay. Azoko jerena ve ao e? Ty jereo tsara dia efa kio mihitsy raha mety amin'ny dada. Orakizy nisy an'ity ve dia tsy nahalala ny teny akory nareo dia mbola tsy lasa lavitra ny raha. Sa natahotra anay? Ao e? Izao Rico Fabien sy ramatoa kely domona dia mifanaiky fa ankatony fampivadiany ray aman-dreninay roa tontanay. Mifanaiky koa fa anio fihetsika amin'ny toro fitiavana rehefa eo anatrehan'ny ray aman-dreny. Izaho Rico manokana dia mianina fa hanaja ny fahadiovan'ny domona hatramin'ny farany. Atao izany mba tsy hampisy olana rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy isarahana na koa raha mifanaiky fa hanamary azy marina. Ny hevitra mantsy fa azo terena na ambolena tsikelikely ny fitiavana ka dia nahakanina ankizivavy no vadiny zanako. Tsy nohenoako akory ny filazany hoe mbola tsy vonona sy mety tsy iraiki-pity an'izany tovavy izany. Tena sarotra tanteraka ny toetra rà e. Tena mila maka saina tsara vao manapa-kevitra rehefa ohatran'ireny. Ny amantsy tsy anireko amin'ny fanja amin'ny resaka fanambadiana io dia ny fahatahorako olana ohatran'izany. Efa nahita tamin'ny nanambadiako ny dadany. Tsy mifanentana mihitsy izay. Izy manam-pahaizana. Izaho tsy nandalo fianarana betsaka dia iny saraka mbola tanora iny izay.
ka ny fahatahorako any fahafahazo vehivavy ratsy toetra sy tsy manana faharetanao tokantrano koa ane nandreseko lahatra azy anambady an'iny tovovavy iny e. Sady tsotra iny be fandeferana, mahay miara-monina amin'ny olona rehetra koa. Tena tsotra tokoa aloha iny ankizivavy iny e. Tsy diso safidy ianao saingy atao ahoana moa fa tsy azo terena ange ny fitiavany. Ka eo indrindratsika izao, ahoana ny fangatahany any fanjahovadiny? Mety misy fanantenana ve? Tena hitako mitapitapy mihitsy masilere amin'ilay fitiavana ny zanako aoko. Aleo aloha ody any an-trano izay roa vavy dia izay maka saina e. Madinodino miaraka any koa ny antsika roa e. Taiza koa mbola nisy olona roa vavy mianaka vadin'olona. Allo? Fa maninona ny tsy mba mifandray amiko mihitsy ianao? Matahotra sao dia hanetsika ny aretim-poko ve? Efa sitrana ka. Mbola tia ilay olona tiako taloha ilay sakalindry daty iny. Mbola niandry foana hono izy ka mifaly amin'izay ianao fa samy sitrantsika e. Tsy hitako kizy ambara. Engane ka mba ho tena tiandry tokoa ilay tovolahy zany. Tena tia izy matoa nandry ataonany. Mitototony angavy tamin'ny dada foana ange hono izy e. Na dia izany aza mbola tsy nanaiky asa fa mbola andalam-pandiniana. Marina kay ilay hoe ny tena fitiavana dia manao izay mahasambatra ny tiany. Saotrandry domoina mendrim-piterana tokoa ny toetrandry. Raha mba fantatrao mantsy fa mbola tsy nanaiky foana ny fanjatra amin'izao e. Le tiako, le tena tiako. Mety andatsavy ianao raha tsy manaiky ahy fanja. Ary tao tsy miteny ianao. Allo? Mbola miana ange aho vao mamaly e. Sao dia mba afaka miontsika? Azafady ake. Roviana no mety aminao ary? Mety amiko daholo ka. Raikitra zany e. Zao voatsapako hoe tena faly aho. Tsy andrina lahelo ny tomoina. So ihany fa misy an'izany bandy zany. Mba ho tonga atsasakadiny melosika. Amin'ny 5:00 ny fotoana nomeny domoiny. Nefa Sorry ny antony. Misy resaka mbola tsy vitatsika. Misy resaka? Resaka inona ki? Ny antony nahatongavako tapaka tatsika nahatonga izao fiovan'ny tantara rehetra izao. Ay tokoa moa. Inona marina ary fanja? Izao ary e. Natory maraina tamin'iny dia nanonofo ratsy be. Tsy nahatombona ka tsy maintsy nanapaka bieny akarako tany Antananarivo mba ahafahako mitantara azy aminao. Saingy tsy voatantara mihitsy raha tsy androany angamba. Tonga dia tantarao re dia ambaraho tandremo tsy tantaraina tsara ary ha. Ary maninona moa raha tsy tantarainy? Enao kosy. Aza tao an'izany kifa efa tsy ndry-taona be mihitsy ane aty aheno e. Sao ary nanonofy aho hoe nisy olona namatotra ny tanako sy ny tongotra dia nahantony ianao. Ny antsoantso vonjo mafy ianao saingy tsy nisy namaly. Nitsereko tsy nisy olona afaka hamonjy anao teo afa tsy za rery. Dia iny andeha hamonjy anao iny tapaka tampoka nofoko. Dia nandray fiara avy hatrany dia tonga taty. Noho ny nandeha nefa ianao dia mikasa ny andeha korana iny. Tena misaotra anao aloha nandeha nanavitra ahy. Voafatotra tokoa satria niterena nanambady. Nanery tena mantsy e. Satria tsy niterena tamin'iny fa naporsihana sy nitolorana. Saingy na tsy ary tena ho voafatotra. Zao voavany fatorako. Zany? Sady efa tsy mifamatotra koa le miaraka tamiko amin'izao satria efa faly sy nahita ny anjara ny tia sy tia azy. Zany? Misy fandraisany vezany zavatra resantsika izany? Tena misy fandraisany tokoa satria tsy vonanavitra indrindra.
vonina tanteraka ka ary mandraka ry toritori Misaotra kiry Malala. Malala, ahoana zao vao mitamberina atao tsaika ihany koa fa nanofo koa akay. Zany inona nofinao tsara aloha sa ratsy Tsy haiko aloha na tsara na ratsy fa mitovy an'izao ny ianako izao ihany ny fahasambarako tao anatiny. Na nofo nanao mariazy tao am-piangonana tena sambatra. Mitairy ny dada vao maraina nefa lazay ny fanapahan-keviny amin'ny akany vady hoa. Zany Very tanteraka le nofy. Tsy takatra ny saiko mihitsy. Zao ianao tonga namerina sy namelona azy. zany vetry malala fa iza ny azonao nofo nanaovanao mariazy Tena isika ny fanoroko teo e. Izay no natadiavako azy ary tsapako ny ainan'le izy mihitsy no natsapako hoe tena niendrika eo mihitsy ka le izy ko. aiza koa e Tamin'isika niaona voalohany tao anaty fiara no tosaika tsapako hoe mitovy endrika amin'le olona azoko nofondry. Niniko nofoanina tao an-tsaiko le izy. Zao kay vao mitamberina indray. hafa koa izany fa faly izany ela zao Tena faly Oay, ary variana be isika fa efa rika idomona fa tonga. Ary bokopla be izany Manahoana daholo nareo ndao any trano indray fa miantso ahy data fa misy voavoa lehibe ambarana no dia any sika manatanteraka amin'ny programantsika rehetra. Dadiza ary domoina. Any aminareo ve? Any aminareo re dada mifafa mantsy izany e dada James. ndrikoa kimba mampime